tonga soa atao anatin'ity vlog vaovao androany ity. Androany 17 juillet 2018 dia andehanao 3 jours any Florence zany Firenze. Zany hoe tsy haiko hoe firy kilometatra naleto Roma fa adiny 3 sasany le izy raha train tsotra dia adiny ray sasany eo le izy raha le train mandeha malaky zany no andanany. Dia somary sotrany hoe tia atory akony satria tamin'ny fomaraina satria ty train ty amin'ny fito ndraisiko amin'ny fito sasany any dia zany hoe fomaraina satria mbola andeha akaty amin'ny train koa dia mbola nandeha maraina. Mety misy manenoneno le train zany. Amin'ny Duomo zahay io arino iny Duomo fa apotrakanareo amin'ny reto vidéo reto moa zany avy eo hoe ohatr'izao le izy fa be olona be mihitsy ny aty dia ohatrany hoe any Roma zany any be touriste be sotra zany fa amin'ny akabeany mahafinaritra ihany. By night! Deuxième jour aty à Firenze zahay dia aty amin'ny centre commercial indray fa centre commercial tsisy eza tsisy WC tsisy inona mihitsy amin'ity le centre commercial ty ohatry ny centre commercial atsika hoe ahoana zany ohatry ny hafahafa dia misy cinéma ny afarany ambony aloha izay mahafinaritra ny TV no fivarotana be TV ohatran'izao le aty amin'ilay ino ty sy aty amin'ilay centre commercial. Amin'izay sapatia amin'ny firy zao amin'ny telo ny andro. Izay sapatia mbola tsy nahita ny zavatra tiany hovidiana tao niodikodina tao amin'ny magasin tao fa tsy nahita.
Dia zaho rehefa avy eo zay zao andeha ihodinkodina amin'ity toerana anankiray ity mbola tsy fantatro hoe aiza moa ny mivarotra an'io. Ahoana ny tontolo andro? Androany tsisy fivarotana dia masosotra be hoe zany. Ohatran'ny raha any fivarotanao? Anankiray ihany ny any ambany dia aty ambony toa tsisy ninninona. Mbola misy ny any ambony any. Cinéma any any. Ireo daholo ny mofo aty amin'ny Château Montadictos rehefa alarobia dia mijery zavatra kely ato hoe ohatrany ahoana hoe tsara ve sa eny e tsara aloha tsara Château Montadictos. Andeha faraparany ety Firenze farariva mody amin'ny tsy haiko fa mbola rariva mandeha mody dia mandeha manaratra faraparany mijerijery tanàna dia io jaisa io sotso rano mihitsy izy efa tavoahangy anankitelo zay ny lany mafana aty Firenze zay aty amin'ny Duomo, quella è Duomo? Sì, aty a Duomo. Aty a Duomo, Firenze. Duomo! Zany paty io te hilalao an'ity zavatra ty nefa efa lehibe ihany izy dia tsy hitan'ny atao. Io ny zavatra zazakely fotsiny lalao eto aty. Ma perché? Sa? Andiamo, sa? Dove si va ora? Andiamo, c'è qua a Ponte Vecchio, si va a Ponte Vecchio. Andiamo any Ponte Vecchio zany zahay. Tonga tia Ponte Vecchio zany zay itiary mihitsy lany le Ponte Vecchio zany hoe amin'ny teny gasy le izy dia hoe tezana antitra dia zay mahafinaritra ny fa be dia be torista be mihitsiny koa dia andeha haka sary kely eto angambany dia aveo misakafo dia aveo mody amin'izay satria efa amin'ny 12 zao. Vlog ty hatramin'ny farany dia amin'ny vlog vaovao manaraka indray amin'ny ona. Bye bye! Kamo be mihitsy ny anapaka an'ity anao an'ity vlog.